Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Amin'izao vaninandro izao dia maro ny olona no mieritreritra fa ny vola no ambony indrindra eo amin'ny fiainana, ary raha tsy misy ny vola dia tsy afaka ny ho sambatra. Ekena fa ilaina ny vola, natao ampiasaina hanampy antsika, fa tsy hoe izy indray ny lasa Andriamanitra hanakinana ny fiainana sy tompona, fa adino ilay Andriamanitra pahary izay nanome izany, ary afaka manome mihoatra lavitra noho ny vola aza. Tsarovy anie, fa ny vola dia afaka mividy trano, fa tsy afaka mividy tokantrano. Ny vola afaka mividy fandriana, saingy tsy afaka mividy torimaso. Ny vola anie afaka mividy famantaranandro, fa tsy afaka mividy fotoana. Afaka mividy boky betsaka arak'izay ilaina ny vola, saingy tsy afaka mividy fahalalana. Afaka mividy sakafo ny vola, saingy tsy afaka mividy fahazotokomana. Afaka mividy fanafody ny vola, saingy tsy afaka mividy fahasalamana. Io vola io dia azo ampiasaina, azahoana olona maro afaka mifanerasera aminao, saingy tsy azahoanao ny tena namana marina. Afaka azahoana lehilahy na vehivavy maro ny vola, saingy tsy afaka mividy ny tena fitiavana. Afaka manakara-mampiasa maro anao ny asa tokony ataonao ny vola, fa tsy mahavidy ny fanatrehanao. Eny, afaka mividy zavatra maro ny vola, saingy tsy afaka mividy fahasambarana, ary tsy afaka miazona ny ainao rehefa tonga ny fahafatesana. Fa inona tokoa moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Sady levony izany hareny izany noho ny loza manjoa, ary miteraka zazalara lehilahy nefa tsy misy ninoninona eny an-tanany, toy ny voa mitanjaka avy tany an-kibon-dreniny, dia toy izay ny aviany ihany no iverenany, ary tsy hisy na inona na inona ho entin'ny tanany ho valiny fisasarany. Mateo 5:20, andininy 5:20, Mpitoroteny 5:5, sy ny 4:20. Ary ianao mba ahoana? Ni
kintany fahazavana soaviny merina. Amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Jeremia toko voalohany. Ny niantsonan'i Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana taminy izay ho raharahany. Ny tenin'i Jeremia zanaky Hilkia, isan'ny mpisorona tao Anatota tamin'ny tanin'i Benjamina, izay nanambarana ny tenin'i Jehova tamin'ny andron'i Josia zanaky Amona, mpanjakan'i Joda, tamin'ny taona 7 nanjakany, sy tamin'ny andron'i Joiakima zanaky Josia, mpanjakan'i Joda koa, ka hatramin'ny faran'ny taona 110 nanjakan'i Zedekia zanaky Josia, mpanjakan'i Joda, dia hatramin'ny namabona any Jerosalema tamin'ny volana 5. Tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe: hatry no fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry no fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny hafa mbola zaza. Fa hoy Jehova tamiko: aza manao hoe mbola zaza, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho Jehova. Dia naninjitra ny tanan'i Jehova ka nanendry ny vavako. Ary hoy Jehova tamiko: indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro an'io izao, anampahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary anorina sy amboly. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho: ratsakazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehova tamiko: marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba ahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fanindroany indray ny tenin'i Jehova nanao hoe: inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho: vilany mangotraka no hitako,
ary mitongilana mianatsimy mivavany. Dia hoy Jehova tamiko, hiroatra avy any avaratra ny loza anjony ponina rehetra amin'ny tany. Fa indro atsoko ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra, hoy Jehova, dia ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrianany eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema avokoa, hameleza ny mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda. Ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiany rehetra, dia ny nahafoizany aho sy ny nandoroa ny didikazo manitra ho an'Andriamanitra hafa, ary ny ankohofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia miskina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fa andreo dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro zahanao anao tanàna manda sy andry vy ary manda varahana, mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjakany Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorona, na ny vahoaka. Fa hiady aminao reny, nefa tsy ahaleo anao, satria momba anao amonjy anao aho, hoy Jehova. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsito no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Antoko-pihira ambondina lakaloatra no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. Ndao arisika mba hiarady, mba hitoetra mitompodory, fa Andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana. Ndao arisika mba hiarady, mba hitoetra mitompodory, fa Andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana. Toki fanantenana, toki kio famonjena, toki ntsika rehetra, fiainam-baovao azo antoka. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsito no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa ny manohy ny fiara-mianatra ny bokin'ny Daniela aminao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana. Eto am-panomboana dia manasanao mba hiaraka hivavaka amin'io. Raha izay ny an-danitro misaotra anao satria afaka manohy izao fiara-mianatra izao zahay, ny fampahery amina fanantenana azo antoka avy aminao. Angatahanay ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Mandalo zao fiainana zao sy ny filany, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izany tenin'Andriamanitra izany dia voapirofo teo amin'ny tantarany fahamarinany
ary miavoapirofo hatrany arakaraka ny anatonantsika ny farany dia ny fivirenan'i Jesosy indray any amin'ny raony lanitra. Rehefa mamaky ny bokin'ny Daniela isika dia hita ny fomba fijerin'Andriamanitra. Tsy mba zavatra mamirapiratra ny fahatsarana sy ny fambonitoetra no mampiavaka ny tantara ny firenena samihafa fandimindimby teto tany. Fa raha mahita langa, fitaka, fiatsaram-belatsia, herisetra, asiahana, fifamaliana faty, fampanarana-pony filandratsy, rentirenty, fanimpotsampy, tsy fahamarinana. Dia mbola afaka manohy lisitra lava dia lava ny mitovitovy amin'izany ianao. Ary manamarina zany filazana zany ny ampisehon'ny Baiboly ireo fanjakana lehibe nisy fa izay teto tany amin'ny endriky ny bibidia masika sady liandra. Mitantsika io zany amin'ny fiarah-mianatra ary tamin'ireo fahitana matahotra ny menan'i Daniela mpaminany no nahitana an'izany. Mazava ho azy raha izany fa tsy ny mpanao politika na ny basy amatafondro no afaka norona eto ambony tany ny fandripahalemana sy ny fanahy-pirahalahiana, ny fihavanana marina izay nampiavaka ny malagasy taloha ary mampangetaeta ny taranak'olombelona, indrindra moa fa zany hoe fiadanam-po zany. Mety mieritreritra ny olona fa sambatra reny olona mipetraka trano tsara tare, manana fiara tsara tare, tsara zany, tsy ratsy ene zany, saingy rehefa tsy misy an'Andriamanitra ireny dia tena afo be. Tsaroko eto ny fitantaran'ny ramatoa anankiray antsoina hoe Rasobakobako, mpiasan'ny Radio Nationale Malagasy taloha tamin'ny aombola kely, mitantara tantsaha mipetraka amin'ny toerana ambanivohitra hodidin'ny hazo vitsivitsy, misy voankazo mamboly izy ireo, petraka amin'ny tranobongo, niditra tao aho izy, madio zany tanàna izany, madio ny ao anatin'ny trano, sady miompy akoho reto olona reto no miompy trondro, no mambolo ny zavatra hoaniny sy amidiny. Rehefa niditra tao anatin'ny trano izay nonenan'ireo olona ireo Rasobakobako dia talanjona fa madio lamina zany trano zany, na dia tsotra dia tsotra aza, tsy manitona mpangalatra izany toerana izany. Inona moa no alainy ao? Fa ny tena zavatra nanaitra ny Rasobakobako tamin'izay fotoan'izay ary tsy adiniko mihitsy dia izao. Nahita teo amin'ny endrik'ireo olona ireo sy ny fahalalam-pomban'ireo olona ireo mandray vahiny, hitany teo amin'izy ireo ny fiadanam-po. Tena manana fahasambarany reto olona reto izy. Rehefa nanompo ny masony izy tamin'ny latabatra kely tsara toerana izay misy teo amin'izao trano, dia nahita Baiboly teo. Aho zany tsy ambaratelo n'ity fianakaviana ity. Ka ny fahasambarana tsy miankina amin'izay ananana na tsy ananana, fa miankina amin'ny fahafahanao mahita fifaliana amin'izay omen'Andriamanitra anao sy ny ezaka azonao atao eo amin'izay fananana anananao. Ny fiadanam-po dia tsy ho azonao velively amin'ny fomba hafa akoatry ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra. Efa narivo fotoana ny ane izao no namelan'Andriamanitra ny olombelona hanamarina ny fiambony eo amin'ny fitantanana ny raharahany globy misy antsika, kanefa dia izao raha mahita, raha mandray izao ny tebiteby sy ny fahoriana voamaika miamafy manjo ny firenena samihafa, na firenendehibe na firenena madinika. Tsy maintsy ho eo amin'Andriamanitra irery ihany, eo ihany sisa no mety ahitana ny valiny mahafaporiavana. Marina fa iafara amin'ny zavatra mahatsiravina ny tantaran'ity tany ity noho ny ratsy natao teto, izay atsingerina aminy, sy noho ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra izay tsy maintsy hiatra amin'ireo izay nanimba ny tany, kanefa na dia izany aza, sady angamba noho izany indrindra, dia tsy mahafoy antsika ny tompo. Iriny ny ho tanterahana vetivety ny fananganana eto amin'ity tany ity, ilay fanjakana tsy ho rava mandrakizay, tsisy ratsy na inona na inona,
tsisy fahafatesana ka ny fahamarinana ny fiadanana ny fifankatiavana ny fifaliana zany no tian'Andriamanitra hiainantsika ary tsy maintsy ho tanterahany aoriana ny fiheviana indray any amin'ny ranonlanitra. Aleo miandany amin'i Jesosy ry zareo aoka tsy voarebiribon'ny Satana amin'ny fitaka izay entiny mame fahafampo antsika vetivety ara-materialy fafinaretana ranofo mandalo kanefa fahampotena tampoka no aterany. Zao no teny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa Iseo aoriana ny fihevian'i Jesosy. Ny Apokalipsy 1:20 no ahitantsika an'izany miresaka ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ny 14 no raisitsika. Apokalipsy 1:20 ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga ary roporofontsika amin'ny tantara ireo zavatra voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ny fahatanterahany zavatra nolazain'Andriamanitra dia tanteraka avokoa, tsy misy tsy tanteraka. Ny apahany sisa tavela dia tsy maintsy ho tanteraka tahaka ny nahatanteраhan'ireo teo aloha rehetrarehetra. Ka raha miteny izy fa tsisy fahafatesana, tsisy ranomaso, dia tsisy tokoa zany zavatra ho tanteraka izany. Efa hatramin'ny voalohany no niantsoan'Andriamanitra izay rehetra teo anisan'ny vahoaka n'io fanjakana io, ka mba hatanteraka ny fikasany sarobidy no antony nanyrahany zanan'latokana tetỳ. Maty ny solo eloka antsika mba ho tonga fahamarinantsika sy fiainantsika ny fahamarinany sy ny fiainany amin'ny alalan'ny fibebana sy ny finoana. Zavatra ara-panahy zany ho isika, kanefa zao nitadidio ny tsy fankatoavany Adama sy Eva an'Andriamanitra izay ara-panahy 100% zany natonga ny olany teo amin'ny lafiny ara-nofo rehetra. Ary mahatonga an'Andriamanitra miteny, Jesosy mihitsy no niteny hoe ka katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy anao ny sisa rehetra filany ny fiainanao andavanandro. Katsao ny fahafanao miverina indray amin'Andriamanitra eo amin'ny lafiny ara-panahy dia iantoka ny fahafanao mahazo izay ilainao ny fiainanao ara-materialy izy. Raha fantatrao sy voatsapanao ny mety ho fahalehibiazan'ny mpamonjy Jesosy Kristy tamin'ny nanetreny tena sy tamin'ny nanekeny ho faty tamin'ny fahafatesana mahafabaraka indrindra, dia ho afaka indray koa ireo teny fikasana mezinezina momba ny fiaviany indray sy ny fanjakana izay ataony izay ho ahorony ho avy ianao. Tsy zavatra sarotra tahaka an'izany hoe any amin'ny toerana farany ambony misy ianao ka enjery ianao arakaraka ny mahambony ny toerana misy ny olona anankiray ny mamafy ny fianjerany. Jesosy eto ara nidina avy tany an-danitra dia tany amin'ny faratampony mihitsy, kanefa nanaiky nidina ambany dia ambany izy mba hahafany mamonjy atsika sy mamerina atsika indray amin'ilay fahasambarana izay fa nomany ny efa ela ho an'ny tsirairay amintsika. Ry mpiaino namako, angamba mety hanompo ny manodidina ny masonao ianao ka ho kely finoana noho ny fitobaky ny faharatsiana ary hiteny mangina hoe tsisy fiovany zany raha nga eto amin'ity tany tia. Raha isika olombelona ihany aloha sy ny herintsika na koa ny mety ho fianteheran'ny olona sasany amin'ny Satana dia mitombona tokoa zany. Tsisy fiovany eo, isy fiovana nefa izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany sady tena hoaingana lavitra noho izay ampoizinao aza no natanteran'Andriamanitra an'izany. Izy ange tsy hoe tsy tianao an'izany zao dia n'izao fa miandry ny tsirairay amintsika izy mba hiverina aminy. Zao ny fotoana hitsanganan'ilay Andriamanitra no ditsy hita teo amin'ny tantara hanehoany fa izy ny tompo sy mpanjaka mandrakizay. Ataovy eo am-pelantana ny fiainanao manontolo takizay nataony Daniela. Efa madiva ilentika ny masoandro amin'izay mametraka ny fanantenany tamin'olombelona mety maty. Fa amin'izay matoky an' Jehovah kosa dia efa mamirapiratra sahady amin'ny fahazavany maraina mandrakizay ny tendrombohitra sy ny vodilanitra atsinanana. Mba azo an-tsaina moa raha toa ka mandray an' Jesosy ho mpamonjy ianao amin'izao fotoana izao ampinoana, inonao fa maty ny solo anao tokoa izy ary vonona ianao hanavao ny fiainanao miaraka aminy.
raha sanatrianao ka maty aorinan'izany tsy mamono tena fa mety ho fato noho ny antony samihafa dia tsy ho fato mandrakizay ianao fa izy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty tsy ny fanahinao no mitsangana amin'ny maty na ny vatanao fotsiny fa miverina amin'ny maha-olona anao manontolo ianao amin'ny fotoana ivirena indray ny amin'ny raony lanitra dia amin'izay fotoana izay fiainana mandrakizay ny miandry ianao fa raha variana ao anatin'ny fahotana sy ny fiarahana amin'ny satana ianao dia mety ho faly vetivety fa hifarana eo amin'ny fahafatesana ny hoavinao mandrakizay anjaranao misafidy amen. raha ao amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika Harlanto. Manana si azunao sakanana falamba mena no mionde anao fanyondani tranyane isi harena ambuni naurianao na manana si azunao sakanana falapa volame hena no mionde anao azamitahire twinsu kalala weti ofenu pandruba pikumi animiti fukeliti faleu kusa aminisisa tehirizunyanzarana asiuraki chawanya paradisa sinzuvini huavina efa W ra koa mandeha zegny zala tsara izy ao rani eto antany anye tsy maintsy misy nyankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny panasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso reo lombovonjy no hanao matso fa madioampo tena mangatsoatso aza manoriny tointsony tsy tanindrazana oety rafeto laitrano any ambony tanany vantananary fa ani no tena sahaza fa haulanao anao ka ianao io na panotabeaza volatiny reta didio ani eto antany misy andro sy halina fona mitaintaina lava milonjy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa any andany trany anye tsy mba misy maty masoandro zay soloana zava tempoly tsy orava fa mirapira tanano holalondava za mifikitra twintsony fandrioanio ny toeranao ny entanao ahorony ny famarinany katsao jesosy mpanjakano atony ny tapakilao aminy ao tsy misy makany ratsy amin'ny alalany ianao any malalany
alasarona alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana dia faly miarabanao indray ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ato anatin'ity fandarana fianarana baiboly mitotoy teny namanao kalebandriatsikevy sy naritiana miarabanao ny namanaritiana ary miaraba ny mpiamianikeo ety ampanamboana ny fiarahantsika mianatra indray ary aloha dia asaina ianao iaraka hivavaka rainay eo izay ny an-danitra misaotranao izay menao fotoana afaka miaraka mandinika ny teninao enao mampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. inondray na mananaritiana no loahevitra hodinitsika anio ny loahevitrsika anio indray dia hoe misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako dia hodiniantsika no hoe tonga teto amin'izao tontolo izao tonga lafatra ny ratsy. Efa hitantsika fa namorona antsika ho amin'ny fahatsarany Andriamanitra ary nataony araka ny endriny mihitsy isika. Nampiainantsika tao anatin'ny filaminana Andriamanitra kanefa izany tokoa ve ny zavatra mitranga? Miara-manaiky isika fa miaina ao anatin'ny tontolo ratsy feno tebotebo sy orooro isika. nanana ny zavatra rehetra nahasamatra azy ireo i Adama sy Eva. Nahita fifaliana tao anatin'ny vatana tonga lafatra sy fahasalamana ara-tsaina izy ireo. Niaina tao anatin'ny zaridaina tsara tarehy ny tokantranony teto anivon'ny tontolo tsy nisy tsiny. Milazana izany ny Genesis 2:4 sy ny 2:9 ka hatramin'ny 1:30. Nampanantena taranaka ho azy ireo Andriamanitra ary saina afaka mamoron-javatra ka hita fahafaham-po anatin'ny asan'ny tanany. Niaina tao anatin'ny fiarahana ny fanatritava tamin'ny pahary izy mivady. Tsy nisy soritra ahiahy na tahotra na aretina na nisy pentina ny androm-pifaliana izy ireo mihitsy. Nefa ahoana raha ny nampivadika an'izao tontolo izao tampoka ho lasa toerana feno fahoriana sy loza raha izany? Ny 2:7 amin'ny Genesis no milaza ny tantara iray manontolo momba ny fomba nidiran'ny fahotana teto amin'ity tontolo misy antsika ity. Rehefa malalaka ianao dia manasa anao izay mba hamaky an'izany toko ao amin'ny Genesis izany 2:2 sy ny 2:3. Indro nefa misy famaritana fofo ihany azonay atolotra makasika an'izany tantara ny fivadian'ny tsara ho amin'ny ratsy izany. Rehefa avy nametraka tontolo tonga lafatra Andriamanitra dia tonga tao amin'ny zaridaina ny Edena ny devoly mba hakafanahany Adama sy Eva ka tsy hankatoavany pahary azy. Noferan'Andriamanitra ho teo amin'ny hazo iray tao an-jaridaina ihany mantsy ny faritra hazony devoly asana dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izany. Ary rehefa nampitandrina an'ireo olombelona mivady voalohany Andriamanitra mba tsy hanatona an'izany hazo izany na hinana mivoany satria dia ho faty tokoa izy ireo. Ino nefa ny zavatra nitranga nandalo teo amin'ilay hazo voarara evandray andro. Nalefa ny devoly avy hatrany ny varomaizina nataony. Nilaza izy fa nandainga tamin'izy ireo Andriamanitra ka tsy ho faty izany izy ireo na dia mihinana ny voan'ilay hazo aza fa ho tonga endry tahaka an'Andriamanitra ary hahay mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Loza fa indro Eva narahany Adama koa namela ny devoly hamitaka azy ireo ka dia nanandrana tamin'ilay voankazo voarara ary nanapaka ny fatoram-pahatokiana sy fakatoavana tamin'Andriamanitra. Izany hoe ny hanapaka an'izao tontolo tsika izao mihitsy ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva tany am-boalohany ho mpitantana ny voarin'Andriamanitra. Voalaza izany amin'ny Genesis 1:9 kanefa noho ny fanapahan'izy ireo ny finoanan'Andriamanitra ka ny fidianan'ny devoly ho mpitarika vaovao dia indrisy fa very ny fahafahan'izy mivady hanapaka an'izao tontolo izao. Lazainy devoly fa azy izao tontolo izao ankehitriny ary miezaka arak'izay tratrana izy hanandevozan'ny olona eo aminy. Marina izany na manaritiana. Mazany isika no tojo fotoana anirentsika hanao zavatra feno fitiavan-tena na feno abibiana mihitsy na dia ny mifanohitra amin'izany aza no tena tiantsika atao. Inona moa no anton'izany? Satria ilay fahavalo tsy hita maso
dia ny devoly zany dia miasa fatratra andavon'ny olona raha-pitondrateny. Raha mamaky ny toko 7 amin'ny Genesisy ianao dia hita fa ny fahotana no nahatonga ny Adama sy Eva ho niafina n'Andriamanitra tamin'ny tahotra. Nisy fetraikany tamin'ny voary rehetra nefa ny fahotana fa tsy tamin'ny Adama sy Eva fotsiny. Lasa naniry tsilo ny voninkazo, lasa karakaina ny tany, ary lasa namizana ny asa tany. Nanomboka namely tamin'ny fotoana tsy nampozina ny aretina, nampitombo ny fahorian'olombelona ny fialonana, ny fankalana ary ny fitiavakarena fatratra, ary ny tena loza tamin'izany rehetrarehetra izany dia tonga niaraka tamin'ny fahotana ihany koa ny fahafatesana. Izy ary moa io devoly izay mitondra fahotana teto amin'io tontolontsika io. Zao no voalazany Jaona 7:7. Jaona 7:7. Izy dia mpamonin'olona hatramin'ny taloha, tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Araky ny voalazan'i Jesosy dia ny devoly no ny andohan'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao, izay rain'ny fahotana sy ny von'olona ary ny langa. Indray mandeha dia nentinga Thomas Carlyle, filozofa anglisy lehibe i Ralph Waldo Emerson, ho any amin'ny lalana faran'izay ratsy indrindra tany amin'ny farany atsinanan'i Londres. Rehefa nizotra tamin'izany lalan'izany izy ireo ka nandinika tamin'mpahanginana ny fahoriana sy ny aratsinana ny didina azy, dia zao ny fanontaniana napetraka Carlyle tamin'ny farany: mino amin'izay ve ianao hoe misy ny devoly? Fa misy fantaniana mipetraka ihany koa ty Kalebandriatsikivy hoe moa ve Andriamanitra nahary ny devoly? Tsy, ary tonga dia tsy ny valiny. Tsy amorona devoly mihitsy ny Andriamanitra tsara fanahy. Milaza nefa ny Baiboly hoe namoy ny toerany tany an-danitra ny devoly sy ny anjely izay nofitahiny ary tonga teto amin'izao tontolontsika izao. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:12, ny 7 hatramin'ny 7, boky farany ao amin'ny Baiboly, Apokalipsy 2:12, ny 7 hatramin'ny 7. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay namitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ahoana zany no nahatonga ny devoly hipetraka teo amin'ny larana voalohany tany an-danitra? Mamaly an'izany ny Ezekiela 7:7 Ezekiela 7:7 Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka, fa voatendriko ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tsy nanantsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Tsy nahary ny devoly Andriamanitra fa i Losifera izay anjely tonga lafatra ny foronina, iray tamin'ireo anjely mpitarika tany an-danitra, nijoro teo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Saingy izao nanoty izy ary atsiana ny tao aminy. Noho izany dia noroahana ny ala tany an-danitra izy, ary mody maka namana ny Adama sy Eva ka tonga fahavalin'olombelona faran'izay mahafaty indrindra. Dia mety misy fanontaniana ihany koa ao anatin'ny sainao ao, manao hoe inona re ny antony nahatonga ny Losifera izay anjely tonga lafatra anota? Dia zao ny ambaran'ny Isaia ao amin'ny boky ny Isaia 4:12, ny 12 hatramin'ny 14 dia manambara ny reto teny reto manao hoe: endre latsaka avy tany an-danitra ianao, iry ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, hiakatra ny ambonin'ny avo ndraona ka ho tahaka ny avo indrindra. Ilay voary taloha izay tonga devoly zany dia natsoina hoe Losifera. Losifera dia midika hoe kitany maraina, na ihany koa hoe ilay mamiratra.
nanomboka nakatoerany fanolorantena tao am-pony io anjely io mantsy ny fireariana sy ny ambopo lasa ny tombo faniriana lalina ka ny toeran'Andriamanitra ilay vony fireariana tao anatiny. Azo antoka fa niasa mafy mihitsy Losifera tamin'ny fandresena lahatra ireo voary hafa tany an-danitra. Mora no makasary an-tsaina ny fomba nandresen'ny Satana lahatra hoe misy zavatra tsy tian'Andriamanitra ho azon'izy ireo mihitsy ary mangeja loatra ny lalàn'ny avo indrindra sady mpanjaka tsy mikarakara Andriamanitra. Ny teny ratsy ilay nanana ny toetra namaritra ny fitiavana izy. Ahoana nefa ny fomba namahan'Andriamanitra n'izany niady tany an-danitra izany? Dia mamaly an'izany fanontaniana mipetraka izany ny Ezekiela 47:7. Ezekiela 47:7 manao hoe: niavonavona ny fonao, nazerako eny an-tany ianao. Ny fireariana zany no nanovan'ny lehibe ny anjely rehetra ho lasa devoly na Satana. Mba hitandrona ny fiadanana sy ny firindrana tany an-danitra zany dia voatery nazera tetỳ an-tany ny devoly sy ny anjeliny, izay iray apahatelo ny anjeliny lanitra niaraka ny komy taminy. Ny vahan'Andriamanitra ny olana. Ny vahan'Andriamanitra ny olana tany an-danitra saingy mbola eto amintsika io anjely mpiodina io, ary tena zava-misy ny devoly sy ny anjeliny ka mila mailo sika miady aminy. Manapetra ny fotoana azo ny rahana, andeo faranantsika mivavaka ny fiarah-mianatra androany. Rainay izay ny an-danitro, misotranao izay satria voala sarona ny niaviany ratsy, ny fahoriana sy ny fahafatesana ito amin'ity tany ity. Misotranao izay noho ny amin'ny teninao izay manazavanay an'izany rehetra izany, ary manana vahaolana ho anay koa ianao Jesosy eo mba andresena io fahavalo izay manapotika anay io. Ampio izay hifikitra aminao satria ianao no afaka miady aminy. Ampitoera ato anatinay ny teninao mba azahoanay mifahatra amin'izany amin'ny fotoana izay amelezan'ilay ratsy anay. Da io ny mpiara-mianatra rehetra, mety izy ianao anampy an'izy ireny koa amin'ny ady sy ny tolona izay hatreny eo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ombany tsiraray avy, ary raha sitraka ao dia mbola tafahoana indray izay amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Antokopihira, imprimerie adventiste. AWR téléphone 034 06 797 62. Chanisa
teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly mifandray tanana aminao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feo fanantenana ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Lohateny lesitsika izay fantohan'ny fiarahantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe fahavalo ao anatiny. Fahavalo ao anatiny. Mino fahalinanao izany lesona izany. Teo amin'ny dian'ny zanak'Israely niala tany Egipta mandrapatonga any Kanana dia mafy niady natrehana tamin'ireo fahavalo any ivelany. Kanefa tsy nanahirana izany rehefa niaraka tamin'Andriamanitra foana. Fa ny tena fahavalo ratsy indrindra satria matetika tsy voatsikaritra mihitsy dia ny fahavalo ao anatiny. Tsaroantsika fa Jesosy dia ny ray tamin'ny mpianany ihany namadika azy. Ny olona tena akaiky azy. Fianarana ho antsika daholo reny ary ahafahana mahazo fahendrena eo amin'ny fiainana. Mbola hiditra lalina amin'izay moa tsika ao anatin'ny lesona. Ao ny Jeremia 17:10 no ahitantsika ny andininy izay natao vitadidy, natao atao tsianjery mihitsy. Izy tony dia manampy be dehibe tsy ho fahatsirovana ny lesona ny anarana fotsiny, fa rehefa tonga ny toe-javatra izay mifanitsy amin'ilay tenin'Andriamanitra izay nataonao tsianjery dia hanampy anao be dehibe izany handresy ny ratsy. Zao ny voalaza Jeremia 17:10. Zao Jehova ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa. Ahoana hoe izao Jehova ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Ny olona mijery miseho ivelany hoy ny tenin'Andriamanitra, fa Jehova kosa mijery ny fo. Izy sady mahita ny ivelany izy kanefa ny fantany ny dikany sy ny antony ny toetsaina manosika ao anatin'ny fonao lalilao. Rehefa miresaka fo moa ny baiboly dia tsy fo ara-bakteny le izy fa ao amin'ny sainao ihany zany. Ny fiatraikany fotsiny no eo amin'ny fo ara-bakteny. Ka zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa le Jehova izay namorona sy namonjy antsika dia mandinika ny fotsika, dia mpamantatra ny vo ety ivelany. Dia rehefa mitsara izy zany dia tadidio fa tsy izay ataonao ety ivelany fotsiny, fa mandinika ny ao anatin'ny fonao izy. Ary natonga ny Davida nanao vavaka tahaka an'izao hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahany eo masonao Jehova, izay mony tsy ambaratelon'ny vavaka. Miditra amin'ny toko manaraka indray isika amin'ny fianarana ny bokin'i Josoa. Ny toko 7 amin'ny bokin'i Josoa no tranga voalohany, ao ny misy ny tranga voalohany ny anarana ny vahoaka Israely tamin'ny alalan'ny fanandramana mampalahelo. Isika tsirairay avy dia samy nandalo fanandramana mampalahelo. Fa izay tsy nahay nakalesona tamin'izany, izay tsy nahay niarina avy tamin'izany, izay zany no matiantoka. Fa ilay Andriamanitra mpamela heloka dia afaka mamela heloka antsika ary afaka miarina indray tsika mandroso. Fa makalesona sika eto satria rehefa mitranga amintsika ilay izy dia mba nisy lesona efa niraisitsika. Hitantsika eto ny hevi-dalina finoson'ny fanekena nataon'Andriamanitra sy ny alehibe ny fiatraikany izany. Tsaroantsika ary nampianarina antsika hatrany hatrany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely izay mitaratra ny fiainantsika miala eto tany makany an-danitra. Ny fiainan'ny zanak'Israely niala tao Egipta makany Kanana dia taratra ny fiainantsika miala eto tany makany an-danitra. Noho izany nisy lesona ampitaina be dehibe mihitsy ho antsika natao tandremantsika amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Raha nitondra fandresena ny fankatoavan'izy ireo ny fitsipiky ny fanekena izay ny fanaovan'izy ireo tamin'Andriamanitra dia nitondra faharesena kosa
ny fanaovana tsinotsinona an'izany fanekena ny fanarana tamin'Andriamanitra izany. Tsy niankina tamin'ny amarono zanak'Israely na ny paikadiny raha malala fa hatramin'izao tsika miteny izao dia malaza amin'ny paikady sy ny fitsikilovana fahaizana miditra any amin'ny tany pahavalo ny Israelianina. Efa nilovainy hatramin'izay izany. Kanefa tsy niankina tamin'izany ny fandresena azon'izy ireo hatrany hatrany. Nanomboka hatrany Egipta tamin'ireo loza 10 fiampitanany ranomasina mena ka nahafaty any Farao sy ny miaramilany, hatrany hatrany ny fandresena azon'izy ireo tamin'ny fahavalo dia vokatry ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ny fanatrehan'ilay Andriamanitra piady mahery tsy azon'izaniza toaina izay niaraka tamin'izy ireo ny tsy ambaratelony. Ary tsy ambaratelo ho antsika izany, indrindra fa ho an'ny mpitarika, aza atao lavitra n'Andriamanitra reny ny olona, aza atao ivelambelany fotsiny reny fivavahany, aza atao fombafomba fotsiny fa tsy ahitana fitahiana izany. Satria ilay Andriamanitra ivavahantsika izay mitsara antsika dia araka ny voalazan'ny andininy fantenana ho atao tsenjery teo, mpandinika fo sy mpamantatra ny vo. Ka isika indraindray matetika mihitsy azy dia manao zavatra ho an'Andriamanitra kanefa matahotra ny fitsaran'ny hafa. Sa tsy izany, tsika rehetra samy tratra an'izany daholo. Rehefa mivavaka ohatra, mivavaka miara-mivavaka ny tiako resahana, ka vavaka iraisana ilay izy dia mitandrina mafy ilay olona izay voatendry hivavaka na nanolo tena hivavaka, tandrina mafy ny amin'ny zavatra teneniny sao tsarain'ny olona miara-mivavaka aminy. Fa rehefa izy rery no mivavaka dia tora-po tena avy amin'ny fondretra mihitsy ny hivavahany satria tsy matahotra ny odiso izy amin'izay. Hitantsika fa manimba antsika izany toe-javatra izany. Dia manazatra antsika mba hanao zavatra ho an'Andriamanitra tahaka ny ho an'ny olona, fa tsy hoe manao zavatra ho an'ny olona tahaka ny ho an'Andriamanitra. Manimba antsika izany. Ka ninona ataontsika dia ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo hoe tsy maintsy mianatra lesona sarotra ny Israely. Misy zavatra mafimafy kokoa hatrany avelan'Andriamanitra ho atrehan'izy ireo, misy avy amin'ny tsy nentina ataon'izy ireo, kanefa lesona foana nomen'Andriamanitra. Misy zavatra avelan'Andriamanitra ho lalovany mihitsy mba hianarany ny miaraka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany tahaka ny ho antsika ihany koa. Arakaraka nanatonana ny Kanana, ilay tany nampanantenaina, dia ny amafy izany. Tsy tany ivelan'ny tobony zanak'Israely no nisy ny fahavalo nampidi-doza indrindra, fa tao anatiny. Teo anivo ny zanak'Israely mihitsy izany. Niady sarotra indrindra dia niady atao amin'ny tena. Manarakaraka azy dia niady atao ao anatin'ny hetsika irahana amin'antoko anankiray avy ao anatiny. Tsy niany ivelany. Tsy ny manda ny tanàna ny Kananita na ny fahaizana ratafika avolenta nanana ny fahavalo no olana zanak'Israely izany, no olana lehibe indrindra, fa niditra n'ireo olona tao amin'ny tobo nisy azy ireo ihany, izay ninitsy nanaraka ny toromarika ny Tompo. Zany zavatra izany dia zava-misy. Ny fiangonana Adventista dia manana olona maro, manana fanomezam-pahasoavana samy hafa. Anisan'izany ny famoahana demonia. Fa saingy tsy resahana be moa izany satria efa tokony ho fiainany. Ao amin'ny fiangonana kely anankiray any ambanivohitra no niseho ny tantara. Tao amin'ny toerana io moa izany dia efa fantatry ny olona rehetra eo an-tanàna, manodidina ny fiangonana rehetra manodidina, na katolika na protestant na Jesosy mamonjy na loterianina, fa raha misy olona tratra ny demonia, tratra ny ambalavelona, dia ao amin'ny Adventista nitondrana azy. Misy mihitsy aza ireo antoko-pivavahana manodidina miteny hoe rehefa tsy afaka ao dia tsy ho afaka intsony. Mana fanomezam-pahasoavana momba an'izany dia fiangonana kely anankiray ny ambanivohitra ity. Sendra tao za indray mandeha tamin'izay fotoana izay namangy an'izany fiangonana izany no nisy olona tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fitaom-pivavahana, nisy olona tonga izay niangavy ny fiangonana tao amin'ity toerana ity mba hamonjy azy fa tratry ny ambala velona ny zanany.
dia efa mahazatra an zareo manao fandaminana ary eto no akako lesona misy lesona tiana ampitaina zany ny antso ilay lolon'ny fiangonana hoe izy amintsika ary no vonina handehany anio tolakandro mba hanalan'izany demony zany devolo zany ao amin'izany zaza izany izany vonina zany hoe zay vonina ihany mandeha fa misy ireo mbola matsapa hoe tsy vonina de mijanona nahoana moa tsy hoe misy fahaizana manokana ny famoahana demonia fa fatatsika fa amin'izany fa mandroaka ny devolo isika hiala ao amin'le olona ady amin'ny fanahy ratsy zany le ady dia aleo zay tsy vonina de mijanona fa manjary tsy andresy tsy hitondra fandresena amin'ilay asa tao ny fitondrana olona zay tsy vonina de noho izany antony zany indrindrany no natonga ny ady avy ao anatiny ho mafy lavitra noho ny ady any velany teo anivon'ny zanak'Israely satria mitaky ny fahavononana izy rehetrarehetra miaraka ankato ny baikon'Andriamanitra ny fandresena zay ho azo n'izy ireo natsia misy ny toejavatra takan'izany zahana toetra ny fatokitsika ary tsy afaka andresy isika raha tsy amin'ny alalan'ny fanoratenantsika ho an'i Jesosy izy tsy miteny hoe mila tanteraka taky ny anjely isika satria tsy isy zany fa mila mankato kosa ny baiko izay ny fanarana tamin'Andriamanitra amin'iraka ampanaoviny atsika mba hitondra fandresena izany hiditra lalindala kokoa sika fa dia manasa anao zahay mba tsy handisy fotoana fiarahana manao mandra-piona vetivety ary Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR